anatin'ny ENS ny tokony ny lasaka ny bamba mandatsadranomaso. Rano maloto tsy ampasa madinika ahinim-ponina hiteraka aretina sy olana vaovao. Volaminana ondrana ntsokosoko tany ivelany maro ny tandrevaka ataon'ny tompon'andraikitra hoy Maître Olala. Dia mbola amin'ny kafaliana sy ampisikiny indray no ionako aminao ato anatin'izao fampalalambavao ny MBS amin'izao aliny alarobia fahiny ny volana janoary ny taona 2024 izao tomboky lasy tomboky vavy manolotra ny arahaba no sady manasanao sady anaraka ny fotoana ny fampalalambavao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo ary dia ny pejy ny fampianarana avy hatrany no ndeha hanomboantsika ny vaovao izao alina izao dia ny tokona teo ampefilohandroany ny mpianatry ny École Normale Supérieure na ny ENS mitaky ny andraisana azy ireo mpiasam-panjakana nisy moa ny fandoran'ireo mpianatra kodiarana andritra izany nandatsaka bamba mandatsadranomasiny koa ny mpitandro ny filaminana tetsy ankilany mitatitra amintsika ny fanadihadiana ary ato anatin'ity sary ity Manorandre Malala. Tamin'ny 7 maraina natongavana etety an-toerana toy izao ny zava-nisy teto ampefiloha teto amin'ny vavahadin'ny École Normale Supérieure na ny ENS. Ny tokony ny lanja sora baventy ary nandoro kodiarana teto ampovoan'ny arabe ireo mpianatra avy amin'ny ENS. La creve ne peut diplôme ni zavatra tsy maninona iaretaneny eny nareo vao vita fianarana tsy ampertona regrite tsy miasa ray aman-drenynareo zakandray aman-drenynareo nareo veloma anatin'ny 5 taona tsy miasa Neo ambony tsy mirarane moyenne eny ampiasainy hatram'izay nandefa satria nampianarina zay andefa fa zay tsy rahahina normal be zay satria zay tsy lakreny ampiasainy lakre zay dia mampiasa martera fa raha nianatra zoky dia avy taminay zay zavatra nampianarana donc vélo zay ampisehony filane zay misavatra ilaine zay Tamin'ny 7 nipetraka ireo mpianatra nisy avy eo ny fifampiresahana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana andray fepetra izay olona valy mpitandro ny filaminana. Minitra vitsy taorin'izay nirefitra ny bamba mandatsadranomaso vaky ny tsoky ireo mpianatra.
avy hatrany dia nisy ny fisamborana. Olona roa teto ny voasambotra. Nandeha ihany koa ny Azalambo avy eo hatrany anaty fivarotan'olona. Ny mpianatra efa nitsoaka nakany amin'ny faritry ny ENS. Nisy indray ny saika hosamborona teto saingy namaly. Nisy tora-bato tampoka avy any anaty faritry ny sekoly. Namaly tamin'ny baba Mandatsadranomasy indray ny mpitandro ny filaminana. Izao kosa ny namalin'ireo mpianatra ny mikasika ny toraka. Misy zavatra mampalahelo zany misy zavatra mampalahelo zay tsy hay hoe avaiza moa zany le solika hitatsika angamba aiza le akanjo feno rato io ny filohanay io tsy nanao violence izahay nanaraka lamy izahay na saina mipetraka dia mipetraka izahay fa nanino izahay ny fafazana bomba Mandatsadranomaso voalohany izay isamborona ny namanay nefa izahay tsy nikastanana tsy nanimba fananan'olona tsy nanopa fa nahoana izahay no ampizanina oatra zany nefa izahay mitako ny zoanay. Fahatelo manaraka izay dia izahay voafandrika raha izay nilazana anazy misy mpikaramanady satria nisy ordre latsaka avany hoe kodikokoda raha vao io hetsika ataon'ny mpianatra io izay ny ordre azony zareo. Tao anatin'izay dia nandray fanapahan-kevitra ry zareo hoe aleo zany asiana olona etoroa izay tsy fantatray akory hoe izy no nitoraka andreo hemoraigy reo na tonga le korontana farany teo tsy iza hay no nitoraka izay olona endry izahay normalien. Fa mba hijustifiendry zareo ny action andry zareo dia micréer koa zareo plan any ambadimbadika any izay tsy hainay hoe avaiza ka tsotra zany ny teninay izahay olo-kendra mangataka mpahendreny izahay manao atsoava mpahendreny izahay voalohany indrindra
avoainy namanay a fa ro manarak'izay aza ratrainy izahay a fa raha irezakytsika dia ny saina sy ny vavany ampiasao fa mibasy ampirimo ary fahatelo manaraka izay tena fototra isiny zao olana izao ampahafantarina tsara fa ao anatin'ny examen izahay zao a fa najanona ny examen satria ataony ny examen ary dia hoaizy izahay hianatra dia hoaizy izahay andany rondovy naratra nandritra ny fifandonana ity filohan'ny fikambanany mpianatra ity naratra mafy ny teo amin'ny lohany ka ny fandrimbonan'ireo mpianatra nentina teny amin'ny urgence ilay nokasaina nosamborona ka nandakosa indray voasambotra ihany koa mpitandro ny filaminana voalaza fa nanao fanamiana olon-tsotra no misambotra azy mpianatra telo teto izay ny voasambotra Fernando mitaky ny amoahana ireo namany telo voatazona tsy misy atakandro araka izany ireo mpianatra franchise universitaire tsy misy franchise universitaire tsy manaja an'izany ireo mpitandro ny filaminan'ireo ny mpianatra aty amin'ny vavahady no samborona misy namanay anankiroa any izay tsy ekenay fa avoay tompoko ny namanay fa inona tokoa ary izany no nahatonga ny fitakian'ireo mpianatra ka tonga tamin'izao Nesny ambara amin'izy izay reto mpianatra ENS tsy ENS Antananarivo irenena fa miaraka amin'ny ENS Antsiranana Antananarivo Fianaratsoa Toliara iady zay makasika ny tsy firarahinanay ENS eran'ny Madagasikara mihitsy izahay ireo no malaza hoe votokana hampianatra izany izahay ireo no andraindraina amin'izay fampianarana zany fatatrangamba zany hoe raha misy fisorotana ENS amin'ny école manana valeur zany nefa ankehitriny tsy zany zavatra miseho lasa iny ENS indray no tompo mangatakatiny amin'ny resaka recrutement mivoaka zao teo ny 6e vague maro iny tena mandrita amin'ny liste azon'ny ENS enjato mahery nefa rehefa tena nandeha ny sasany tsy nahazo contrat 316 tsy nahazo contrat mihitsy dia rehefa nandeha fampiresahana sy ny fifanekena amin'ny fandaminana dia rehefa navoaka zany ny rehefa nahazo poste budgétaire 7e vague dia le 316 ihany bascule 7e vague dia teo zany zay dia nietsika zay hoe ahoana makasika an'ity fa tsy rarina zany zany hoe veran-javana fotsiny zany lay poste budgétaire nay 316 tany amin'ny 6e vague raha ohatra ka manaiky zay hoe bascule 7e vague fotsiny le délaissé 316 ireo dia resaka zay ve fampiresaka tamin'izay ireo resaka tamin'ny DERAS zay tsisy nahazo valy tena mapo zay miresaka makataka audiensana mihitsy zay lazaina fa tsy afaka mamay rendez-vous mihitsy ministre nefa zay dia miteny urgent le izy ary efa tena tsy tanay tsy mpianatra fa ela ndrasanay an'izany fa tsisy mandrainay farany tafirita amin'ny madame le dircab zay dia nandray anay izy dia nanaka liste izy alefa zao liste nareo tenenino ary rozy izy dia nalefa le liste dia nanaraka liste ny comité rehetra rehetra dia ozy izy hoe liste nareo tena voamaly voazoko le izy nefa ohatrany hoe zoma zany liste menay dia nefa ozy larobia zany nakany
dia izy matérialiste tonga dia alaiko tonga dia iresaka amin'ny dia rasiny amin'ny madame le ministre dia lasa tanàna zay miverana ka tara zay miverana ka resaka tanàna amin'ny ahoana fandehan'ilay izy ary ahoana dia tonga tany zay dia omaly ary lisinareo vovoraiko dia nanaiky io zay eny ary fa aloha manaraka andray dia afaka herinandro dia nakandray afaka herinandro dia nandao tao amin'ny SP any madame le délicable zay dia andraso fa mbo tsy afaka mandrenareo madame le délicable nefa lazaina ilay izy fa lazaina fa efa urgent ilay izy mila miresaka zay mila fampiresana izahay dia tsy afaka narainay mihitsy hono izy dia hitanay nandalo teo izy fa tsy nandrainay sy naranay mihitsy izy dia antenena hoe miantso anao zay rehefa milamina ilay izy président zany président mpianatra miantso anao zay miandry miantso foana izy zao tsy mbola nisy antso azonay mihitsy dia fantatsika moa eto tanàna eto Madagasikara tsy zavatra moramora izany fa alao aloha siziketriketrika tsara mihitsy fantatry be somaro hoe reto zay fa tena faromotra efa tena fa mialina tena fa nanao zay faraherinay zay tsisy mihaino mihitsy zay ka le tsy fihainona mihitsy tsy rariny dia alao ataonay heny vaoka rehetrarehetra hoe reto zay efa malahelo mihitsy zany zay zavatra mahazo anay zay zao midriato concours indroa taona vao tafiditra amin'ny ENS mandeha écrit dia mandeha oral zay zao no tokony ampianatra any amin'ny lycée resaka zay mitokona ndraiky hoe zay tokony ampianatra amin'ny lycée dia eny tokony ampianatra amin'ny lycée nareo fa zay afaka maka eny amin'ny faculté dia afaka mampamena formation zay dia raha zay na le izy dia atao iny zany le sortany ENS zany raha zay le izy nefa ny sortany ENS zany ny institut sy ny N3 de mesure zay hoe recrutement systématique zay nefa hatramin'izao le izy tsy tanterana akoriny raha ny loharanom-bavao azo avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nefa ny ministera ny tokony mamaritra ny toerana ilainy izany hoe tsy mpianatra ny tokony andidy ny andraisana azy ho mpiasam-panjakana na tsy fa miankina amin'ny filan'ny ministera ihany tsy ho tanteraka mihitsy araka izany ny filazana fa ho raisina avokoa izay mpianatra mivoaka na ilay antsoina hoe recrutement systématique efa ny farana ihany koa ny fandraisana mpiasa ho any andihan'ny faheniny misy amin'ireo mpianatra nivoaka ihany koa ho hiatrany ity loharanom-bavao ity no manda ny tsy mety hiasa ho any ambanivohitra toy izao anefa ny fanazavan'ny mpianatra izay efa nisy taratasy fifanarahana teo amin'ny mpianatra sy ny ministera ny taona 2024 efa nisy ny arrêté ministériel tamin'ny 1985 zay manambara fa mpianatra ny ENS dia tokony ho recruter systématiquement fa ny fanesa nefa tao anatin'ny taona maromaro tao aoriana ny fitakina nataonay mpianatra eto anivon'ny école normale supérieure mahakasika izany recrutement systématique izany fanahoana loatra reny natao an'izany izahay maninona no averina takina ndray izy nefa efa nahazo décret tamin'ny 2018 nisy ny tolona zay mafimafy ohatr'izao ihany tamin'izay fotoan'izay zay nefara tamin'ny protocole d'accord entre ministère de l'éducation nationale et école normale supérieure tamin'ny 31 juillet 2018 izay hitatsika ito io ny fasiny ary asehonareo fa misy cacheron rouge io zao efatra ny cacheron rouge ary ray manga zay any association en étudiant dia ho vakina amintsika hoe inona ny voalaza ato ary ny fitakinay dia mifototra amin'ity protocole d'accord ity mba ho avadika décret ministériel ato anatin'ity protocole d'accord ity dia misy andininy 12 izay mizara ho toko efatra ao anatin'ny toko voalohany dia mahakasika ny recrutement ny andininy voalohany amin'izany dia milaza hoe izay mpianatra rehetra avoaka ny école normale supérieure isa-taona anisan'izany ireo andininy teo aloha zay mbola tsy voaray dia tsy maintsy raisina ho mpiasam-panjakana raikitra non contractuel avy hatrany ao anatin'ny taona nahazon'ny diplôme hatramin'ny fotoana ny alany anteny an-toerana tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany efa nizotra ampilaminana ny fifamoivoizana ny mpianatra ny verina tao anaty faritry ny sekoly ny mpitandro ny filaminana kosa mbola niantrana teny an-toerana raha izay ny mikasika ny mpianatra ny ENS teny Ampefiloha iny dia hivadika pejy vaovao hafa kosa indray isika satria tsy ireo faritra iva ihany no misedra olana rehefa fotoana ny fahavaratra sy fotoana ny orana toy izao fa nisy ny misedra olana sy lasibatra amin'izay fiakaran-drano izay ihany koa ny eny amin'ny faritra hafa toy ny hita eny Ampasamadinika eny na amin'ny Sovelo Sitraka sy Mathieu Prince. Ankoatry ny fahasimban'ny lalana sy ny tany miotsaka ety Ampasamadinika izay nampikaikaka ny mponina tetỳ an-toerana eo koa ity rano maloto miandrona manoloana n'ity trano lehibe sy ny sisin'ny tamboho ity izay manenika ny tanàna iray manontolo rehefa avy ny orana raha ny fanazavan'ireo mponina teny an-toerana.
Le zava-misy an'ity le toerany ity moa zany dia misy an'ity rano maloto ity zany izay marina moa zany fa tena manimba tontolo iainana tokoa le izy dia mitaraina daholo zany mponina manodidina eto zany amin'ity rano maloto ity. Olana goavana no sedrain'izy ireo nandritra ny 5 taona izay ity rano maloto ity. Misy ihany fotoana tsy isiny izay tsy fantatra mazava hoe isaky ninona ny fanadiovana fa amin'ny ankapobeny dia maloto sy maimbo ny tanàna no ity rano maloto sady feno fako ity. Avao WC zany izy ity dia atao amin'ity le apitatsipitiky ma tsy misy dalina be koa zany makao zany dia misy agara be zany ery ambany ery fa mibloqueny zareo zany le izy dia lasa tsentsy ity zavatra ity. Efa nisy ny antsoavo nataon'ny mponina tamin'ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana trany saingy tsy mbola nisy ny fandraisan'andraikitra hatramin'izao ka izao tratra ny fitaopahavaratra izao indray. Misy miaino hoe tsisy miaino ny tena marina satria efa tany nanao taratasy tany amin'ny ben'ny tanàna sy tany amin'ny fokotany zay momba n'ity zavatra ity ary nitaraina mponina manodidina amin'izy ity satria teraka aretina raha avy ny orana dia diboka feno be zany izy ity. Feno rano be marina fa tena maloto ny voalavo izy endany mipesta tsy fantatra tsony ny aretina fa raha tena marina aloha tokony misy vahaolana amin'izy ity nefa dia miravoravo tanana ny olona manodidina eto satria tsisy miaino zay zany tena marina fa ny tena marina zany mitana izay mponina hoe mba na ny eto amin'ny fokotany mahafantatra ny tsara hoe mitady vahaolana tany fokotany zay fa tsy hita amin'ny fokotany natao. Fa manoloana ny tranga mikasika ny nahatrarana ireo mpivarotra zava-mahadomelona tetsy 67 hektara ny alatsinainy lasa teo dia namafisy ny tompon'andraikitra voakasika izany ny tokony asa iny eny anivon'ny fiarahamonina milaza ny tena zava-misy marina. Nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Prince hatrany. Vao nanomboka ny taona nahatrarana mpanindrona sady mpivarotra irony zava-mahadomelona antsoina hoe heroïne irony tetsy amin'ny 17 hektara ny alatsinainy teo. Mbola vitsy ny manao ity karazany ity mihoatra noho ny rongony mivaingana raha ny fanazavana. Antony mety mahatonga izany ny fahalafosany mihoatra noho ny rongony tsotra raha ny loharanom-baovao hatrany. Manazava mikasika io tranga io ny teo anivon'ny polisy pirenena. Tamin'ny 4 janoary 2024 dia nahazo vaovao zany ny polisy misahana zava-mahadomelona hoe eny amin'ny 17 hektara misy olona mivarotra heroïne sy mampitsindrona heroïne dia olona roa ny tratra lehilahy sy vehivavy. Izy ireo zany sady mivarotra heroïne izy no manindrona heroïne zany dia mbola natratrarana ray gramme sasany tao aminy dia izy zany mividy aman'olona dia izy indray no mitsinjarazara amin'izy le miletsona hoe kokoty finosana kely na amin'io heroïne io zany izy indray no mivarotra an'ireny. Raha ny mikasika ny fivarotana zava-mahadomelona amin'ny ankapobeny indray saika isaky ny elakelan-trano eto andrenivohitra sy ny manodidina dia ahitana izany avokoa. Tompon'andraikitra ny tsirairay eo amin'ny filazana sy ny fitorohana ireny olona midoroka sy mivarotra ireny. Antony lehibe entina ampihenana ny fanolanana sy ny tranga mahatsiravina isan-karazany eny amin'ny fiarahamonina izay mampikaikaika ny mponina izany. Matetika izy ireny miafina any anaty tanàna any dia raha miafina any izy dia tsy maintsy ny olona manodidina efa hiaran'ny fiantraikan'le izy no mampandreny polisy na ny olona hoe tsara sitrapo mahafantatra hoe misy mivarotra drogue ery dia ireny no milaza ka miankina amin'ilay fahatongavan'ny olona tsara sitrapo sy ny fikaroham-baovao ataon'ny polisy. Le fanentanana ny olona zany hoe raha manam-baovao nareo mahita toerana fifohan'ny olona rongony na fandraisan'ny olona zava-mahadomelona na mpivarotra dia mampilaza ty amin'ny polisy zany dia anjaranay indray no mandeha any amin'le toerana mitsanjaka an'le vaovao menanay akoatra ny fikaroham-baovao ohatra hoe malazalaza re mifaritra zao dia makany ny polisy manao fikaroham-baovao. Araka izany fanentanana izany isan'ny antony ampilamina ny fiarahamonina ny fanafoanana ireny zava-mahadomelona ireny amin'ny alalan'ny fijerena akaiky ireo karazana tambazotra manao izany. Raha ho any Ambatona Zaka kosa indray sika dia toa tsy dia misy miraharaha intsony amin'izao ny ady atao amin'ny valana aretina Covid-19 somary gaboraraka ny fananjana ny fepetra ara-pahasalamana ka ina indray ny mety paritahany valana aretina. Niry Andriana Arvony, MBS Ambatondra Zaka. Inimana zao no nanitrana ny taona 2024
efa zaretiny ny ady amin'ny valana retina covid-19 raha ny ty ambatony sakany jerena. Efa vitsy raha teo sisy ireo vahoaka no manaja ny fepetra ho fitandrona ny fahasalamana raha tsy resaka afa-tsy ny arotava fotsiny. Efa nivalina niaraka tamin'ny taona 20 tokoa ve ny ady amin'ny covid-19 sa ny mpitondra fanjakana no mbola makapahana ka avelaka biraraka toy izao ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka. Raha izao zava-misy izao no mitohy ainy indray no mety ampirongatra ny valana retina coronavirus. Hatreto aloha dia azo ambara ho matoritory manana retina ny mpitondra fanjakana. Fa androany kosa no andro maneran-tany ahatsiarovana manokana ny kamboty navelany ireo miaramila maty amperinasa fa indrindra ireo niatrika ady ny daty ny faheniny ny volana janoary izany. Hoaratsika ato anatiny ity fanadiadiny ity ary ny makasika izay tateriny Nambiny Souvelo sitraka sy Mathieu Prince. Fahiny raha hoan'ireo firenena Europeana sy Amerikana ireo zaza navelany miaramila maty amperinasa nandritra ny ady lehibe no teny atsaroana rehefa migadina ny datany faheniny volana janoary toy izao. Niovy izany taty aoriana ary lasa ireo zanaka miaramila maty nandritra ny fitaom-piasany noho ny asany no nanasokajiana ireo kamboty. Araka ny daty dia 5 andro aoriany fankalazana ny filaminana ny nanaovana ity fahatsiarovana manokana ity. Omena lanja manokana ireo ankizy kamboty navelany miaramila maty amperinasa mba hanajana ny zony raha ny fanazavan'ny UNICEF azy raha vao napetraka ity andro maneran-tany ity. Lasa miaitany irery izy ireny rehefa todin-tranga toy izay ka ilaina ny fandraisana tanana manokana azy ireny raha ny fanazavana avy amin'ny firenena mikambana kosa. Manana azo arovana sy misitraka fianarana sy fanabeazana izy ireny indrindra manoloana ny trangana azo azy. Raha ho an'ny polisy pirenena manokana isan'ny mandray tanana azy ireny izy ireo izay mahatratra eo amin'ny 10 eo amin'izao fotoana izao. Izy io zany tsy voatery ho amin'ny daholo le zanaky ny polisy maty amperinasa fa raha ohatra ka mahatsiaro tena sahirana le ray aman-dreniny ohatra hoe le vadina velany maty amin'ny fikarakarana an'ilay ankizy dia raisy ny polisy an-tanana le ankizy tezaina ny ampatolampy. Ny polisy miatoka ny fianarana miatoka ny momba azy rehetrarehetra mandra-pavita ny fianarana. Izy indray zany dia beazina maha-olona feno azy taretina mivavaka rehefa lahady entina mitsangatsangana mianatra sy ny sisa. Efa misy olona manokana natokana hikarakarana zareo mihitsy ankoatra ny polisy dia efa misy olona manampy amin'ny fikarakarana zareo any. Manana safidiny malalaka izy na hanao polisy na hanao zavatra hafa ary be dehibe nefa lasa misehatra hafa efa mivoaka tao amin'ny akany iny. Vosikajy ao anatin'ny hoe miaramila avokoa moa na ny polisy na ny zandarina ny mpandrarany fonja ary ny eo anivon'ny tafika raha ny fanazavana voaray samy manana ny fomba fandraisana tanana ireo kamboty ny sokajy tsirairay raha ny loharanom-baovao. Eo amin'ny pejy maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia manoloana ny fisianaka ny valana retina covid-19 ao Angletera amin'izao fotoana izao dia nandray fanapakevitra indray ny Prime Ministre Boris Johnson fa miverina mihiboka tanteraka manomboka androany ny ao an-toerana fanampanazavana. 24 mars 2020 dans les rues de Londres. Miverina mihiboka tanteraka manomboka androany 9 janoary ka hatramin'ny tapaka ny volana febroary ho avy izao ny ao Angletera raha feno ny fepetra ahafahana miverina mivoaka ny trano raha araka ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Anglisy Boris Johnson. Araka izany dia mikatona avokoa ny sekoly ary ireo feno 70 taona miakatra dia mitsindrona vaksiny avokoa izay novokarin'ny Pfizer-BioNTech sy ny AstraZeneca Oxford. Tafakara 700 isanjato be izao mantsy ny fiakaranisan'ireo voan'ny covid-19 tao Angletera raha noarina tamin'ilay andiany voalohany. Satria dia nahatratra 2024 no isan'ireo nahiditra hopitaly ny herinandro farany teo. Marihana fa nena tanjaka hatrany ny herin'ity virus ity amin'izao fotoana izao any ivelany any ary aingana be ny fifindrany. Enina dia efa miparitaka ao Eropa ary amin'izao fotoana izao ilay vaksiny fanefitra ny valana retina. Depuis le 8 décembre, plus d'1 million de personnes ont déjà reçu leur première dose au Royaume-Uni. Fa nanambara kosa ny filomarika Ravalomana ny sabotsy lasa teo nandritra ny fifamparabana tratrany taona dia ny faravohitra fa ny marary sy ny masony vahoaka aloha no tokony imasoa ny mpitondra fanjakana. Fanadiadiny Asinandriamalala sy Tokra Marla. Raha jerena ny kabarin'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny farany taona 24 lasa teo iny dia samy vakivava ny rehetra fa foto-drafotra sa tsy natao an'ny akamaroan'ny malagasy ny tena imasony.
tsy voaresaka mihitsy ny sosialim-bahoaka izay mitangana. Ny filoha Marc Ravalomanana namodenana mafy nandritra ny fifiarabana noho ny taona vaovao fa tokony ny mahasoany vahoaka aloha ny jeren'ny mpitondra. Ny taona vaovao fitsika koa mana fijery vaovao koa samiara mandray andraikitra isika tsirairay aby arak'izay tandrify azy aby ka tsy ao hatrany aloha ny mahasoa hoy aminareo dia manatena aho fa voapitako aminareo tsara ny tiako resahana mahasoa aloha aza matahotra mihitsy fa raha mahita zavatra anao dia lazao mba ahafahantsika manatanteraka ny asa mpanavotana nreto voaka malagasy reto. Misy ihany tena manana politika tsara fa tsy samyseho betsaka amin'ireo laza hoe zay le président tena mahay ainay tsara ty le mandrafitra nyty resaka raha toeka rentiera kapokanay io tena marina zany tena kapokan'rareo teknisianina malala izy fa ny firafitra reny teti-bolo reny tsy avy aminay reny ozy ary izy mihitsy miteny zany amiko dia ahoana fotsiny zany tsy manana fa ay lozy alohaloha mipetrapetraka dia ahoana fotsiny zany za manitrikika ihany ka iny izy ako andeha hoay zary atray zary fara ho aty fitotonga ny volantsika ity dia tsy hita tsozy lazana azy fa manjaka ny vahiny eto amintsika fotoana tena anjakan'ireo mpandraraha vahiny amin'izao fotoana zao eto amin'ity firenena malalantsika ity satria isika ato trano isika sa malagasy any fa nentsika fotsiny eto izay ny tena nilany tompoko Mandela intelo any ana taminy tany Afrika Atsimo tande manatsara ozy fa zay mahasoa ny olona sy manatsara ny fiainany andavanandro jerevana aloha inona azy rampina azy fa rehefa izay no atsainao tratra aloha ny tanjona ary rehefa avy eo atao izy jerevana azy lavidavitra kokoa zay mahasoa sy mahatsara azy isanandro fotsiny loha dia hovay foana isanandro tranandro zay fa ny eto amintsika samy mijeritsika tsisy azo jerevana mihitsy raha mbola tsisy ny rano mbola tsisy ny jiro fahazavana raha mbola tsisy ny lalana tsisy zavatra azo hoanina eto nanao lalantsika taloha navita 9 kilometra 9 kilometra navitatsika tao anatin'ny 7 taona amin'izao fotoana zao nefa aiza ny lalana lentsika mba dedikiri nefa mamoaka tomobile vaovao be reny dedikiri mitondra ligne nefa le lalana tsy ambadika eto tsy fatana amboary aloha ny lalana zay vo alaina le tomobile tokony zay nataotsika ajanona daholo aloha fanafana tomobile aloha tsika namboatra lalana tsy mandatsa akory asana tsy avy hoe tsy azo ihany la izy ty azo haniny ihany na tsy azo hanina rio fa avy amin'iny hinanakanina. Arak'izany dia anana fomba fijery vaovao sy fomba fiasa vaovao ny antoko-panohitra amin'ity taona 2024 ity. Fa miteraka resabe hatramin'izao kosa ny mikasika ilay volamena milanja 7.70 faingo 10 kilao izay nisy nanondrana antsokosoko tany ivelany. Androany ary dia pahalalana iray no nitondra ny fomba fijeriny mikasika izay teny ankady fotsy teny. Nzava-Andriamaefa sy Andry Rakotomalala. Nahagaga ny rehetra ny fomba nivoan'ilay volamena milanja 7.70 faingo 10 kilao teto Madagasikara. Raha ny tokony ho izy mantsy dia voararany lalàna ny fanondranana volamena eto amin'ny firenena. Akory anefa ny zava-nisy fa efa tatsy Afrika Atsimo voatratra ireo tompon'antoka tamin'io fanondranana io. Maro amin'ny vahoaka malagasy no mametra-panontaniana. Tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ve ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena sa misy ny firaisana azy kombakomba. Raha manontany ny tenako ianareo androany milaza va hoe matony voaka iny volamena iny move nisy ny tandrevaka tsy tokony tendreny fa tonga dia hoe eny tena nisy tandrevaka mihitsy izy zany. Ministère milaza fa hoe tsy nisy autorisation satria fa hatramin'ny 20 août septembre octobre tsy fantatro hoe fa tsy azo atao tsony manondrana volamena zany tsy nanakana ny olona tsy anondrana volamena foana hatramin'izay dikan'izay zany ny andraikitra zay napetraka amin'ny tsirairay avy no tsy tanteraka satria tafavoaka foana ny zavatra io ary arena mbola verina hoe arena ny firenena malagasy zay tokony hamelomana malagasy be da be zay matiny anoana sy simba ny fiariny noho ny aretina coronavirus amin'izao fotoana izao satria lasa nahantra le olona matetika le andraikitra sy le fahefana mena mpitondra fanjakana lasa anaovana fiarikarena manokana ho azy anodinana na fahefana anapina ny tsy tokony hoe tokony atao na entina manambaka olona angorona karena anaovana kolikoly reny zavatra rehetrarehetra reny zany
mba tokony mieritreritra amin'izay satria vaovao ny taona tsy tokony isy fanavahana ho etrany mahitra olalahy ny fampiarana ny sazy ho an'ireo zay rehetra manondrana antsokosoko sy manodana ny arem-pirenena malagasy tahaka izao samihafa mihitsy ny traitement atao amin'ny mahantra sy ny mpanambola sy ny mpanan-karena sy manam-pahefana ka izay zavatra zay zany mbola verina ihany mbola araresaka teo zany dia ny hoe ialao zay zavatra zay satria zay fomba fanao zany nge mahatonga le firenena hoe iletike ka matetika ary zao amin'izao fotoana zao hitatsika reny a misy mpitrandraka volamena kely malagasy kely a manivana tratra misy ny maty misy ny samborona misy anatao zao ahoana anaovana andreto zavatra ngizabe reto za tsy manao vono izy sanatry vava za tsy manao hoe gadragadrao fatanin'olona hoe sambosambory fatanin'olona mbola mamerina ihany satria ny tenako na tinona sy tena avoaka ny tenako mahavoaka ny tenako toy izy aho hoe ratsana anareo porofo tsy mety ny manetsiketsika olona fatany fa raha ohatra misy porofo kosa hoe tsy azo valozana apetrao ny lalàna ampiaro lalàna fa aza asiana hoe tia ngezangeza ty kelikely dia rehefa ty kelikely ty dia riatako fa rehefa ngezangeza aily fa mitoetrany kosa ny fitakinany Îles et Pars ataony avy eo anivo ny association nosy malagasy na ny ANM izany tsy mankasitraka mihitsy ny fiaraha-mitantana ireo nosy ireo ity fikambanana ity fa nadiadiny eo amin'ny rindrany tsara ny tahiry ny aina miisa 10 ireo nosy malagasy sy mbola ifandroitana amin'ny fanjakana frantsay dia ny nosy sambatra na nosy glorieuse ny nosy andalovana ho an'ny donova ny nosy bedimaky na bazasta india ny nosy ampela na europa ary ny nosy sandy na tromlin raha tsy ahivina efa nisy ny fiaonambe sy ny fakakevitra natao teny Ivato ny volana desambra 2024 sy ny tao an-dafiavaratra nanahoana ary ny tolona tamin'ny taona 2024 iny tamin'ny taona 2024 iny no nahitana samba nisy hoe dia lao ara fa dia irosona amin'izay le adihevitra momba ny nosy malagasy ka anangana voamery ry ivory ry an-dafiavaratra fantatra fa tsy nisy zavatra mivaingana nivoaka avy tao an-dafiavaratra momba ireo nosy malagasy ireo ny frantsay indray ary nytao nampitsidika le sosokevitra hoe ikatsahana zay tombotso iombonana zay fantatra fa ohatra ny tao tady irona makany amin'le fiaraha-mitantana ambaranay etony amin'ny anaran'ireo mpikambana amin'ny voamera rehetra ireo fikambanana mivondra ty voamera nasionaly nosy malagasy tsy azo ekena ny fiaraha-mitantana ny fananam-pirenenao amin'ny firenenkafa matoa ao anatin'ny lalam-panorenana no lanina tamin'ny 1 desambra 2024 mbola vo ny andininy voalohany amin'izany lalam-panorenana zany dia milaza tsara hoe le territoire national est inaliénable zany hoe tsy azo ivalozana io tsy azo andrimbinana io tsy azo samatsamahana io tsy azo amidy ny tanindrazana dia midika zany fa ninninona fampandrosoana atao dia tsy maintsy miainga ny fahaizanao miaro aloha ny tanindrazanao ny tena manahirana ihany koa oetrany ny association nosy malagasy na ANM dia ny fahitana fa na ny filoha azy toa mikasaka indray izay tombotsoa ny firenena frantsay laza izy fa hitady vahaolana isika vahaolana mahomby ka sady jerena ny tombotsony malagasy ary jerena ny tombotsony ny frantsay dia manontany tena avoaka malagasy rehetra nanomboko vina ny fifidianana olona iray ho filoha no lasa indray fifidianana olona sady iaro ny tombotsony firenena malagasy no iaro ny tombotsony firenenkafa tena everinay fa zavatra miopefy ilana fantsiana haingana izany raha tiantsika ny iverena ny fahatokisany vahoaka malagasy fa tsy ny hoe ny vahoaka malagasy le maskigny ihany tsy mandady arona no terena najany lalàna fa ny mpitondra tsy manajany lalàna tapitrary ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany manaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao mankasitraka ihany koa ny ekipa iray manontolo niara-nanomana sy niara-nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao ny tenako ary dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko